Sakana ho an'ny fandrosoan'ny vahoaka ny Manakara ny fahampitena ny fanesy nanomboka ny taona 2014 hatramin'ny taona 2020 izay mbola tsy tafarina hatramin'izao. Vokatra izany, analy ny tsy anasa ny toerana ary tanora ny ankamaroany. Niserana tsambony Manakara izay isan'ny varavaran'ny fampandrosoana tany an-toerana tamin'ny fotoana mbola nampihodina izany. Ny lalam-by izay mampifandray ny fianarantsoa sy Manakara izay ankina ny famoaham-bokatra fa indrindra ny fivezivezen'ny mponina ary ny fahasimban'ny pont Manakara be efa ho 20 taona izao no mampikatso ny fiainam-ponina. Maty aby ny usine eto satria noho ny porty izay antoko ny vahoaka mihitsy maty izy amin'izao fotoana izao. Ka dia mangataka anao zany président mba ho lany dia hanokatra an'ity serana samby ity. Da sahirana tokoatra hoe mipony tapaka ity. Sisy ny raiky fidiram-bola. Efa yahay tamin'ny teo zany tamin'ity mbola sy tapaka tamin'ny 2 août. Da mandeha tokoatra ny fivarotana. Tena letra natapaka io point io zany anay zao dia tena simba misy tsy aso posina ity satria tena mizaly misy anay zany. Satria momba ry pont Beleri daholo le olona. Mararaka izany ny distrika Manakara. Efa hatramin'ny taona 2014 no niomby io aretina io, saingy tsy hitany fitondram-panjakana ka lasa dino hatrany tamin'ny fampandrosoana. Tsy afaka mivoatra ty firenena ity. Ratsy ny tsiraray avy amintsika no mahazo ny anjara masoandro. Izay no mila moronana ny asa. Izay no mila moronana ny asa ary ekonomika rehetrarehetra. Tsy maintsy amboarintsika satria varavaran'ny Manakara sy varavaran'ny ty faky fianaratsoa tia ny poriny Manakara io. Nakela zany teo ampelantanana teo anivon'ny primature lefitra no tantaniny teo aloha, maro no vita ka eotra lavitra noho izany no tanterahina ho ny candidat. I Manakara raha teo efa voapirofo fa ny ankina ny am-pirenena no ny fanana ny seranatsambo. Nisy fotoana teto amin'ny tantaram-pirenena raha ohatra Manakara tsy teo sahirany Madagasikara ray manontolo tamin'ny fahamatsiana solika. Tsy hoe rehefa vita kory ny ilana amin'ny Manakara dia velana izy. Tsy azo ekena zany ary izay mihitsy ny tsy ekena teto amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Fa rehefa nanampy anao tamin'ny sarotra ny namana dia tsy tokony ho arianao any amin'ny oro. Tsika tsy mifanahy, tsika tsy maintsy miara miasa. Efa manakoako eran'ny nosy ny zava-bitany candidat Hajo tamin'ny fotoana natompona ndraiky mpanjakana azy sy ny mangarahara teo amin'ny fitantanana ny volam-panjakana sy ny fahasahina namoaka ho fatabahoaka ny antsipirian'ny asa nataony sy ny nampiasainy ny volam-panjakana no tantaniny.